Aoko ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Salamo 1:13. Fananan'Andriamanitra isika. Afatra lehibe zany ary mahafinaritra ny ten'Andriamanitra izay tena antoka ao antsika fa fananan'Andriamanitra ne isika. Izao ilay voalaza ao amin'ny Salamo 1:13 izay efa novakiana teo. Aoka fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Namorona ny olombelona Andriamanitra ary nanome azy ireo ny fahaiza-manao rehetra, vatana, fanahy ary saina. Ary novidiany Jesosy tamin'ny sandany lafo sy manan-danja lehibe izy ireo, dia tsy inona fa tamin'ny rano Jesosy Kristy mihitsy no nalatsany mba hividianany atsika ka nahatonga atsika ho fananany. Ary tsy misy matoraka an'izany tombam-bidy izany. Inona moa zany no azon'ny olona omena ka tsy efa ananan'Andriamanitra e? Andriamanitra anie nanome ireo fahaiza-manao ka ny asa rehetra ataon'ireo ratsambatana dia azy avokoa. Ny fianaranao, ny leson'ny fahalemem-panahy sy ny fieritrehany fo no ahatonga anao mpiombona amin'ny fijalian'i Kristy sy ayakamamy ny atsara ny fiainan'i Kristy. Izao mivavaka izay tokony ataontsika mandrakariva dia ny hoe azony amin'ny herinao aho. Aza vela hibolisatra ny tongotro, aoka ny foko tsy ho feno drafitra feno ampo sy fanandratantena. Ampio aho Andriamanitra hianatra hanafoana ny zaoko mba handraisako ny fahasoavan'i Kristy sy hananako ny fitiavana izay ny vavahan'i Kristy mba hananako. Ary aoka ny foko hanaiky an'Andriamanitra mba handraisako ny toetrany sy hitiavako ny hafa ihany koa. Ampio aho Tompo atsapa fa tsy mahay manao na inona ane, izay marina sy madio aho raha amin'ny heriko samy reny. Ary tokony haka tahaka ny toetran'i Kristy ny tsirairay avy. Vavaka tombavaka izay tokony atao ankoa zany isan'andro hoe amboaro aho Jesosy mba ho toanao, mba ho tahaka anao. Isehontsika amin'izao tontolo izao ve fa tena zanak'Andriamanitra tokoa isika, mitondra voatsara eo amin'ny fiteny, lantom-peo fomba fiteny, ary amin'ny fahalemem-panahy, ny fitiavana izay tia-navitra, tia-monjy ny hafa, maneho ny atao hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra. Hita eo amintsika zany hoe fankatoavana ny didin'Andriamanitra izany. Ny fahasoavana izay nomenantsika dia nalohan'ny lanitra tamin'ny sandany tsy haintsika tombanana mihitsy. Ary izany ny fahasoavana izany no are-tsarobidy indrindra ho antsika. Ary tian'i Kristy raha ampitaitsika amin'ny hafa ihany koa izany, dia ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny lanjany sy ny ajany isika ka moa ve lehilahy sy ny vehivavy mitonona ho mpivavaka amin'Andriamanitra, hanova ny hevitra amin'ny fanomezana izany sy hanao tsinontsinona ny mpanome, ary hanolo izany ho amin'ny zavatra hafa indray. Tsy misy zavatra lehibe izay nomen'Andriamanitra antsika ankoatran'izany fahasoavana izany, dia fahasoavana tamin'ny alalan'i Jesosy. Dia tian'Andriamanitra raha ho hita eny amintsika izany fahasoavana izany, ary voalaza ny hafatra dia hoe anjarantsika ny mampita izany, ny manome, ny mizara sy maneho izany ihany koa amin'ny hafa, satria fananan'Andriamanitra isika. Andeha hivavaka isika e, raina sy ny an-danitra amin'ity andro anio ity. Aoka ho tsapanay fa fanananao anie zahay e. Ny fahaiza-manao anananay, ny fahalalana, ny fotoana, ny talenta, ny zavatra rehetra avy aminao avokoa anie izany rehetra izany. Dia aoka Tompo mba ho tsapanay fa izahay dia natao haneho ny fahasoavanao, ary natao mba ampiseho hitaratra
ny voninahitra ao amin'ny hafa ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.